fanazavana zava-miafina fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon illuminati ny nouvel ordre mondial nalina amina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky ny enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay dia ampifaliana mandrakariva no androsoana ao anatiny tokatrantsika amin'ny alalan'ity fahitalavitra sy ity fandaharana jerenao ity dia ny fandaharana fanazavana zava-miafina totosainy fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy fiainana mandrakizay ary azavain'ny frère Abel eto amin'ny fahitalavitra miarabanao izahay ary dia isorany avy indrindra manome antsika tombanandro sy fotoana afahanao mijery ny toean'ny fandaharana afahako manao ny toean'izany zava-miafina izany maniry ihany koa izahay ny anananao faharetana sy anarahanao anty tsy tapaka fa fanazavana mifampitoy mifampiakina izao fanazavana izao zany hoe tsara zany ianao mijery isaky ny zoma sabotsy sy ny alahady ny zoma amin'ny enora maraina ny sabotsy amin'ny enora maraina ny alahady amin'ny enora sy 30 minitra maraina tsara ihany koa ianao raha tsy tapaka mihitsiny manaraka an'izao fanazavana izao zava-miafina maro be avovonjy ny fanahintsika no azavaina eto ny mpamonjy dia niteny eo amin'ny liko atoko fahavalo dia ny fafolo manao hoe ianareo navela afantatra ny zava-miafina momba ny fanjakan'ny lanitra fa amin'ny hafa dia fanoharana no itenenako aminy mba hijery mandrakariva izy fa tsy ahita ary andre mandrakariva ihany fa tsy afantatra izao zava-miafina hoentiko sy azavaiko izao dia tamin'ny alalan'ny fanoharana no nanambarany avo indrindra amin'izao zava-miafina hoentina izao zany hoe ny boky apokalipsy sy ny boky ny Daniel izay resahako betsaka eto dia fanoharana avokoa no nitenenana anazy sy nanoratana anazy ao anatin'ny baiboly fanoharana izay mifono zava-miafina atongavana any amin'ny fanjakan'ny lanitra ka ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy mahafantatra anareo zava-miafina ireo zay ny makasika an'izay teny fampiterina izay andeha iroso amin'ny fanjavana isika manasanao aho hamaky ny baiboly eo ampelantananao ary hojerentsika ny ato amin'ny apokalipsy toko 17 andininy fahaenina toy izao ny vaky ny teny ao ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy ny mpamorona izy dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny taberna keliny dia ireo mitoetra any an-danitra efa nazavaina teto ny fatanterahany zany ilay bibidy voalohany akoroa ny bibidy mpanompon-dragony eo dia ilay bibidy voalohany sy ny asa izay nataony izay novakina izay ary ny asan'ilay bibidy voalohany ihany koa no efa nazavaiko teto nandritra n'izay fanjavana rehetra efa lasa izay ny bibidy voalohany dia nanatanteraka ny reto asa ireto nanokatra ny vavany hiteny ratsy amin'ny mpamorona sy hiteny ratsy ny ara-mpamorona ary hiteny ratsy ny taberna kely ary voalaza amin'ny andininy fafito apokalipsy toko 17 hoe navela hiady tamin'ny olo-masina ny bibidy voalohany dia resy ny olo-masiny avo indrindra ny ao amin'ny Daniela toko 7:20 dia izao ny teny voasoratra hoe ary nanohatra ny avo indrindra izy nampahory ny olo-masiny avo indrindra sy nanova fotoana sy lalàna iray ihany no hevitra zany teny nambarany Daniela sy nambara tao amin'ny jaona izany zany hoe zavatra mitovy ny fahitana nampahitana ny Daniela sy nampahitana ny jaona apôstôly dia efa nofitiniko omaly fa ny emperora romana izay nifandimby no nanatanteraka an'ireo asa ny teny ratsy ny anaram-pamorona ny teny ratsy ny taberna kely niady tamin'ny olo-masiny avo indrindra resy ny olo-masiny avo indrindra
foana ny fivavahany zanak'Israely, foana ny fivavahana najoron'ny apôstôly, foana ny fiangonana nandimby ny apôstôly no foanan'ireo amperora romanina sy ny fanjakana romanina izay nifandimby izany dia nanangana ny fiangonana sy ny finoana ho azy amin'izay ireo fanjakana romanina rehefa foana ny fiangonana najoron'ny apôstôly, ka niova nanomboka teo ny fotom-pinoana sy ny fotom-pampianarana tsy nino an'ilay namorona n'izao tontolo zao, tsy nivavaka tamin'ilay anarana tokana zahoana famonjena, tsy nivavaka tamin'ilay anarana zanak'ondry, tsy nivavaka tamin'ny intsony ny olona, fa nivavaka tamin'ny Jesus Kristus, na nivavaka tamin'i Jésus Christ, na nivavaka tamin'i Jesosy Kristy, nanomboka tamin'ny fotoana nitsanganan'ny fiangonana romanina, ary zany rehetra zany dia efa tanterahan'ny faminaniana avokoa, satria efa voalaza ato amin'ny Amosy 9 andeny ny faha 1 sy ny faha 12 hoe indro avo ny andro hoy ny avondrindra izay anateraka mosary amin'ny tany tsy fanarikanina nefa na etaetan-drano fa fanariana andreny tenin'ny avondrindra ary ivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana, eny ivezivezy hitady ny tenin'ny mpamorona izy nefa tsy ahita. Zany hoe ilay faminaniana nambara tamin'ny alalan'ny Amosa izay novakina tamintsika teo dia tanteraka tamin'ny vanim-potoana tsy nisy ny fiangonana najoron'ny apôstôly intsony, satria tsy nisy famarinana intsony rehefa rava ny fiangonana najoron'ny apôstôly, ka izay rehetra nivezivezy nitady ny famarinana dia tsy nahita. Tsy hoe tsy nisy fivavahana na hoe tsy nisy fiangonana, fa nisy ny fiangonana, nisy ny fivavahana, fa tsy fahamarinana no tao anatin'io fiangonana io, fa fitaka sy lainga nampidirin'ilay bibidia mpanompon'ny drakona, satria rehefa nivavaka tamin'ny Jésus na tamin'ny Jesosy na tamin'ny Jesosy na tamin'ny Jupitera ny olona dia voafitaka izay nanaraka an'izany, ary izany fitaka tonga tafiditra teto ambonin'ny tany izany no nanafoanana an'ilay fahamarinana, ka hatrany amin'ny ranomasina ivezivezy, hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona, hiala hatrany amin'ny farany avaratra ka hatrany amin'ny farany atsinanana, hitady ny fahamarinana, hitady ny tenin'ny mpamorona, nefa tsy nisy tenin'ny mpamorona zany teto ambonin'ny tany, ary nisy vanim-potoana nahatongavan'izay araka ny faminaniana nambaran'ny Amosa eto amin'ity vakiteny ity. Raha inotsika hoe tsy misy tsy ho tanteraka izay rehetra voalaza ny mpaminany dia tokony ino sy anaiky an'izany fanazavana manazava ny famarinana hoentiko izany ianao. Nisy vanim-potoana tsy nisy famarinana teto ambonin'ny tany, nisy vanim-potoana tsy nahitana teniny avondrindra teto ambonin'ny tany, satria raha vao misy mpaminany na mpitondra fivavahana ka tsy mitory na tsy mananatra na tsy mampianatra amin'ny alalan'ilay anaran'ny avondrindra zay anaran'ny zanak'ondry ihany, raha vao tsy ireo zany ny anarana hoentin'ny mpitondra fivavahana na mitondra teny ao anaty baiboly ary izy dia tsy misy famarinana ao anatin'izany, ary tsy tenin'ny mpamorona no ambarany, raha vao tsy ny anaran'ny mpamorona sy anara zanak'ondry no entin'ilay mpitondra fivavahana sy ampianariny ary asaina raisin'ireo mpivavaka ao anatin'ny fiangonana. Mafisiko hatrany fa tsy manozongozona ny finoanao aho, fa mitory ny famarinana tokana atafiditranao ho any amin'ny fiaina mandrakizay, satria tsy misy fahamarinana tongavana any amin'ny fiaina mandrakizay afa-tsy amin'ny alalan'ilay zanak'ondry. Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana hoy ny mpamonjy, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako nesorin'ireo fanjakana romanina hiala tao anatin'ny fivavahana izany anarana atongavana any amin'ny fiaina mandrakizay zany dia nosoloany ny anaran'i Jesus Kristus na ny anaran'i Jesosy Kristy re avana mijery an'ity fandaharana ity. Hoy ary teo hoe tsy nisy fiangonana na tsy nisy fivavahana akory rehefa tsy nisy fahamarinana intsony, fa voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:10 indray ny fiangonana nisy vavy-janga nitaingina biby 5 volonjaky na mpijangajanga ny ponina rehetra teto ambonin'ny tany ary nataony leo ny divay ny fijangajangana ny poniny tany. Apokalipsy 7:10 no manambara zany. Io vehivavy-janga nitaingina biby 5 volonjaky io indray no fiangonana nisy teto ambonin'ny tany rehefa rava ny fiangonana najoron'ny apôstôly. Mino
fa misy zavatra lehibe voaray anao ao anatin'izany fanazavana hoentiko izany. Ilay bibidia voalohany mpanompon'ny dragona no nanatanteraka an'ilay fanovana fotoana sy lalàna, nanatanteraka an'ilay fitenenan-dratsinarany mpamorona, ary ilay bibidia faharoa no nanamafy an'izay asa nataon'ilay bibidia voalohany. Efa nazavaina ny asan'ilay bibidia voalohany dia itoy anazava ny asan'ilay bibidia faharoa ao anatin'izao toyany fanjavana izao. Zany hoe ilay bibidia faharoa indray zany zao no horesantsika. Andeha ovakina ny apokalipsy toko fahatelo amby folo eto amin'ny andeny faha 1 sy ny manaraka toy izao ny vaky ny teny ho antsika rehetra izay manaraka ny vaky teny dia afaka manaraka tsara ao an-tokantrano ao. Apokalipsy toko fahatelo amby folo andeny faha 1 ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany nanana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry sady ny teny tahaka ny dragona izy. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mban'izay monina eo dia asainy miankohaka eo anoloana ny bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ny feriny saikina faty azy. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ao amin'ny tany ao mason'ny olona azy ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao mason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela anisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba ahaten'ny sarin'ny bibidia, ary ampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo anoloana ny sarin'ny bibidia, ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na manan-karena na malahelo na ny andevo na ny tsy andevo dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tany ny ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa, mba tsy hisy azo ividina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Zany hoe ilay bibidia faharoa zany no voaresaka ao anatin'izay vaky teny izay. Ilay bibidia faharoa dia manana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry sady miteny tahaka ny dragona, ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia aseho eo anatrehan'ilay bibidia faharoa, ary manao famantarana sy fahagagana ilay bibidia faharoa ka dia mampidina afo avy any an-danitra eo amin'ny tany eo mason'ny olona, ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany amin'ilay famantarana izay nataony. Io bibidia faharoa io ihany koa dia nanisy aina ny sarin'ny bibidia ary nampamono ny olona rehetra izay tsy mety miankohaka eo amin'ny laonany sary ilay bibidia. Ilay bibidia voalohany ity nanaovany sary ity, zany hoe nanao sary ilay bibidia voalohany zany ilay bibidia faharoa, dia nasainy miankohaka teo amin'ny laonany sary ilay bibidia voalohany avokoa ny olona rehetra. Ilay bibidia faharoa nanatanteraka an'izany fanerena izany. Ankoatran'izay eo amin'ny 15 ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny andevo na ny tsy andevo dia nampandraisy ny marika eo amin'ny andro sy eo amin'ny tany ankavanana. Ilay marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Ilay bibidia faharoa nanery ny olona rehetra andray ilay marika eo amin'ny tany ankavanana sy eo amin'ny andrina. Ilay marika dia ny anaran'ny bibidia, anaran'ilay bibidia voalohany ny anaran'ilay bibidia voalohany no marika apetaka eo amin'ny andrina sy eo amin'ny tany ankavanan'ny olona. Andeha ovakiko amin'ny baiboly dika teny DM ny eo amin'ny 1 sy ny 7 mba ahafahantsika mandray fanazavana mora raisina zany, satria atao sezana zay mora andraisanao an'ilay fanazavana. Apokalipsy toko 7 andeny 1 sy ny 7 amin'ny baiboly dika teny DM. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na manan-karena na mahantra na ny mpanompo na ny tsy mpanompo dia noteren'ny biby faharoa andray marika eo amin'ny tany ankavanana na eo amin'ny andriny, ka tsy misy mahazo mividy na mivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ilay biby voalohany na ny isa mifandraika amin'ny anarany. Zany hoe ilay biby faharoa dia nanery ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny mpanompo na ny tsy mpanompo dia noteren'ilay biby faharoa asiana marika eo amin'ny andra sy eo amin'ny tany ankavanana, ka ny marika izay naneren'ilay biby faharoa apetaka eo amin'ny andra sy eo amin'ny tany ankavanan'ny olona dia ny anaran'ilay biby voalohany na ny anaran'ilay bibidia voalohany zany na ny isa mifandraika amin'ny anarany. Ny anarana no entin'ilay bibidia voalohany dia Jesus Kristus Filii Dei, zay ny anarana nasain'ilay bibidia voalohany iankofan'ny olona rehetra. Fa izay anarany Jesus Kristus Filii Dei zay dia noteren'ilay bibidia faharoa ho apetaka eo amin'ny andrin'ny olona rehetra, zay ny anaran'ilay biby voalohany. Dia rehefa tonga ilay bibidia faharoa dia nanisy aina ny sarin'ilay biby voalohany sy nanery ny olona rehetra mba
ao asina an'ilay mariky ilay bibidia voalohany eo amin'ny androny olona rehetra. Roa ny bibidia mpanompony dragona hoy ny eo amin'ny apokalipsy 7:10. Ny bibidia voalohany dia nanokatra ny vava ny teny ratsy anaram-pamorona sy teny ratsy ny taberina kely. Ilay bibidia faharoa dia nanao famantarana sy fahagagana. Ilay bibidia faharoa dia mampidina afo avy any an-danitra. Ilay bibidia faharoa dia nanao ny sarin'ny bibidia voalohany ary nanisy aina ny sarin'ilay bibidia voalohany. Ilay bibidia faharoa dia nampandray marika teo amin'ny andrina sy teo amin'ny tanan'ny olona rehetra ka ilay anaran'ilay bibidia voalohany no marika napetaka ilay bibidia faharoa teo amin'ny androny olona rehetra. Ny bibidia roa mpanompony dragona dia ny fanjakana Romanina no entiny amperora ny bibidia voalohany ary ny fanjakana Romanina no entiny fahefana papaly no bibidia faharoa. Izay fanzavana azo ampitaina aloha androany tapitra ny ora eto ampelantanana. Rapitso indray amin'ny 9:30 minitra no anazavako mazava tsara ny zava-doza nataon'ity bibidia faharoa ity sy ireo zavatra mbola mipetraka eto ambonin'ny tany, satria mbola mipetraka eto ambonin'ny tany avokoa ny fivavahana izay najoron'ny reto bibidia mpanompony dragona ireto ary ao anatin'izany fivavahana najoron'ilay bibidia mpanompony dragona izany no misy an'izao tontolo izao sy ny finoana arahany. Tafiditra ao anatin'izany ianao mijery an'ity fandaharana ity miala tsiny raha misy zavatra mety mahavoatohitoy anao ny ara-panahinao, satria resam-pivavahana voaresaka ato amin'ny apokalipsy 7:10 izay zava-miafina nazavaina teto. Rehefa azavaina ny zava-miafina momba ny apokalipsy 7:10 dia tsy maintsy voaresaka ireo fivavahana ireo. Tsy safidy na etaetapony amin'ny frerabelona mitondra an'ity fa noteren'ny fanahiny avo indrindra izy anazavany ity mba avovonjy ny olona zay tsy mahalala dia ianao zay tsy mahafantatra n'izany zava-miafina rehetra izany no antony nanazavana n'ity zava-miafina ity ko dia rapitsy tohizako ny fanjavana ilazao ny fianakavianao rehetra mba hijery ny fandaharana rapitso fa io fivavahana arahany sy misy anazy io mihitsy no voaresaka atao boky faminaniana izay azavainy ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy ny fiaina mandrakizay. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao ny tenako androany, mametraka mandra-pitafa ho amin'ny rapitso indray. Fanazavana zava-miafina. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon Illuminati. Ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaran'ny bibidia izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky ny Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:9. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9 ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9:30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana